Ny andro-drano moa zany dia tohin'ny herinandro ekôlôjika izay karakaran'ny tanoran'ny diocèse ato amin'ny diocèse Mambositra mahakasika ny zany hoe sy fikarakarana ny tontolo iainana. Fanao isan-taona izy io izay karakaran'ny amin'ny pastoralin'ny tanora satria zava-dehibe loatra ny fikarakarana ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao ary natana ny Papa François tsika moa zany hatramin'ny ela izay hoe fitiavana ny tontolo iainana zay ka manokana herinandro ny tanoran'ny diocèse agnetanana ny olona rehetra. Tsy ny tanora ihany fa ny olona rehetra atao amin'ny diocèse ao faritra Romanera eny Madagasikara mihitsy agnetanana hoe ny fambolekazo dia anisan'ny zava-dehibe izay mamboly hazo dia mamboly aina ary mametraka lova maharitra ho an'ny taranaka. Izay zany no atao amin'izao semaine écologique zao. Ny rano moa zany dia famaragnana
eto amin'ity toerana eto Saramiaina ity zay efa nambolena ny taona maromaro zay maromaro ihany ny hazo voly famitongety ny tanora ny doyenne afovoany ato amin'ny diocèse miombona amin'ny tanora ny diocèse manontolo mba hiaraka laza n'izao hiaraka masaka n'izao fambolekage tambaran'izao efa eto ny mpanabe rehetra ety ihany koa ny amin'ny amin'ny tanora ety ihany koa ny tanora rehetra ato amin'ny doyenne parasy Masindraiky Foly parasy cathédraly ary ihany koa ny district n'Ambositra manodidina miaraka amin'ny fikambanana masina rehetra sy ireo tanora ihany koa avy eo amin'ny aumônerie catholique universitaire eto Ambositra moa zany dia miaraka eto izahay rehetra zany hanao an'izao fambolekage hametrahana ny fanabeazana ho an'ny tanora izao ny tena tanjona dia manabe ny tanora mba ho afaka hikolokolo sy anazy mitondregna ary indray ihany koa mba ho afaka hanatsara izay ho avy izay dia izay ngamba no aton'izao famaragnana ny herinandro ekôlôjika ny tanora ny diocèse ato amin'ny diocèse n'Ambositra manontolo izao dia sorona be lehibe andro rehetra nandray anjara sy nanonana ny tanora ihany koa ny iray indrindra efa nanomboka hatrany avaky tsara ny afaiky ny sandanday mazorivoany zany tamin'ny herin'ny androany dia ihany koa ny fiarahan'ny petra rehetra omaly tany tsara sotra ny manitra dia maro ihany koa ireo izay manao any amin'ny satokantrano any dia posina satria zava-dehibe zany hoe fikarakarana ny toregnana ho an'ny rasoa daholo rasoa dia efa manomboka ny fakana sary ny asa ataosika voalohany zany dia manao aloha afiditra ny inona moa ny tany sy ny zesty agnaty lavaka dia avatsika ny kafe fa etony zany ataotsika eto efa manomboka ny asa efa manomboka manototra sy mametraka ny zesty agnaty lavaka ny manangady rehetra dia ho an'ireo zay manangatony zany dia misy ihany koa isa taona misy ny taona ny zanakazo dia misy ihany koa ny mametraka azy any amin'ny tokony isy azy kafe no amboletsika androany ny akabiazany dia rehefa avy eo tsika dia mbola misy ihany koa ny kininina zay mbola amboletsika eo andafy atsimo ao toy ny tamery taona igny dia eo anaty tomobile ary ny kininina fa mbola alefatsika rehefa avy eo fa zao tsika zany zao dia amboly kafe aloha ny tamin'ny taondasitsika namboly tao ambony tao fa maniry tsara ny nambolitsika tamin'ny taondasa igny so naveleve Andriamanitra ary dia ataoko hoe toy izay zany zao ataotsika zao dia ny kafe zany ataotsika amin'ny koa kolonna telo io tanindroa telo lehibe io dia elagnelagnitsika alokaloka zany hoe misy zanakazo hafa misy zavoka eo misy ihany koa ny manga misy ihany koa ny borouillazo misy ihany koa ny poivre rouge aperakatsika ny elanelan'ny kafe any reo satria reo zany no analokaloka amin'ny kafe mba hahafahan'ny kafe manisy tsara dia izay no andaminatsika azy dia rehefa avy eo tika ifandamina kely satria nambesika tamin'ny telo taona lasy igny zany eo ambony ao manomboka misy ahitra be ary dia ho alaminatsika zany ny vehivavy sy zay afaka manongotra fako dia makariny tany mbola tsika rehefa avy eo satria eto maky zany izay mamboly aminy eto aloha dia ny sisa zany mandeha ary amin'ny tany mboleria dia manongotra ny fako agnatin'ray zanaka kafe sy zanaka manga sy zanaka zavokana amboletsika ragny atsika dia ataotsika manomboka avy eo tsika rehefa avy eo mbola miarika ela amin'ny opéra maky satria izy mbola angala sonore mboleria dia ataotsika misesy makany tonga dia laharatsika indray mandeha ny makany dia zay tokony hoavana dia avatsika zay tokony zavatra tsy ilana dia ongotatsika dia aperakatsika ho vodiny zanakazo ihany ny ahitra avy nangotatsika dia zany no lamina ataotsika eto androany fa dia miarahabatsika rehetra tonga soa amin'ny sahady amin'ny fahatongavana fa dia mbola ho avy eo moa rehefa avy eo rehefa vita zany zao fambolekage zao dia ery atsika no miaona amin'ny farany fa mbola misy asifle magneno zany amin'ny famarana atsika azy dia agnytsika no magnarana azy fa nazanona zany nefa ataoko fa tsara alohany anomboatsika azy eo agnatin'ny vavaka dia anao vavaka fosika alohany anomboatsika sy amindrantsika ny asa efa anatomboka reo namatsika efa anao teo aloha reo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Ny Tompo Andriamanitra andriananary saina nanoi
viamnandapurari izao kapuare ratany zay mitory fitiavana laliny zany mena ohatrelaizanakao misaotre yasa isasatra teto aminay misaotre manjary asa masiny zao ny asanay misaotre mitory fitiavana laliny zay misaotre Madiony Maria fanahy masino fanahy masino fanahy masino lavahana tsara ny ovony lavakao aletika tsara faran'izay miletika izy ahateo zany no miletika ahateoto fa tsy atao tonga ty fa sepoka ny zanakazy fa ahateo ihany no miletika dia tsy atao ambony loatra satria asa sao de miala atao le tany eo ambony ao fa atao zay tena hampiletika tsara amboziny io tany io dia rehefa avy eo de somary tsindritsindrina kely izy esorina daholo zany ny ina moa ny genina rehefa avy eo any koa ny genina de tsy misy arentsika agny fa zay genina rehetra tiana silegna ty zany manimba ny toloegnany io ka dia angonitsika zany rehefa avy eo io amina silegna io dia akambatsika ry fa hodoratsika miaraka arimbony aty zany misy zany manangona ny silaigna misy ihany koa mandrotasy dia mametaka zay tsika rehetra zay ary
Anarako a Violeva Thérèse avy amin'ny faritra Tenerife Est. Zaho zay mandray anjara fambolen-kazo eto Ambositra manodidina dia manentana antsika mba handray anjara fambolen-kazo satria io zava-dehibe ohatra amin'ny toetrandro, misy fibehan'ny toetrandro amin'izao fotoana dia mba entintsika magnarina izay Ambositra manodidina sy ny ato amin'ny tanora amin'ny tohin'ny ambony izay tanterahana ety amin'ny Miramax dia tsara honenana. Ny asa manokana na ny Moniry Catholique Universitaire eto Ambositra dia anisany mandray anjara mavidiky amin'izany ny tanora manatanteraka ny fambolen-kazo izay vonona tanora ato anivon'ny tohin'ny ambony sy Ambositra manodidina. Dia amin'ity taona ity moa zany hakalaza ny fahafolo taonany nijoroany teto Ambositra ny ACI izay fahaterahana amin'ny fahateron'ny volana May 2024 izay atao ao amin'nivon'ny STA Ambositra tamin'ny alahady 5 ny volana Janoary teo moa ny fanokafana an'izay tao fankalazana ny fahafolo taonany ACI izay fanatanterahana ny fahafolo taona dia tanterahana amin'ny volana May izay. Riani dia sady mizara ihany tsika mena moray mandeha Miramax fitenenana satria izy mato fihetsika tsara fanasaovana ny tontolo iainana ary indrindrandrindra ty toerana ty ny anarany hoe tsara honenana fa olona mampalahelo no anaty nefa dia sahinareo ny nanatona an'ity toerana ty filamatra ho an'izao tontolo zao fihetsika anareo zao ary indrindrandrindra koa moa hitako fa tena ny asa zaho ny hevitra hoe ny sasaky n'io lavaka io no voavolonareo kinantso tsy ho kinantso io tena vitanareo daholo dia mahafinaritra makasitraka makatelona ho azavaiko anareo fa ity toerana ty toerana any diocèse fa tsy hoe ny Miramax atsika ity toerana ty izay mirefy 4.7 hektara goavana be dia miezaka satria nopitehan'ny olona izy ty dia indraindray doran'ny olona dia miezaka rehefa tonga eto fito taona lasa zay nahatongavako eto miezaka mamerina azy amin'ny laony tsikelikely io rehefa nilazaiko hoe teto Ambositra eny Analabe na ny anarana azy dia efa tena nafinaritra kinantso nopitehan'ny olona dia amin'izao zahay sy ny eny Analabe tapa-kevitra hoe tsy maintsy averina amin'ny laony tsikelikely ny maha ala maintso an'ity toerana ty sy ny eny Analabe dia nisy nandray anjara sy mitarika ny olona sika ka eto dia ho hitanareo fa raha ohatra anareo mandeha mijery ihany mitety amin'ity toerana ty dia ho hitanareo fa voahaja daholo ny zava-maniry na dia zava-maniry tsy fihinam-boaza hajaina dia efa manomboka miverina maitsomaitso izy zao manomboka miverina maitsomaitso dia ny fomba amerenana azy dia ny fifehezana ny rano raika izay voalohany ary ny faharoa dia mady avy any Marsoa no entiny be ny tanàna makaty ary mifandimby ny commune tonga eto mananjary ny tontolo iainana dia misy lavaka angeza be eo amin'ny 3 metre carré eo dia io fitahirizana ny rano amin'izay ny rano tsy misy mahazo mandeha fa tsy maintsy mijanona eto daholo hitanareo kaiky eto sationan'io io tena nataoko mba ho hitanareo hoe ny rano io ajanona fa tsy mandalo fotsiny rehefa avy eo mamokatra ho azy ny tany rehefa tonga any aminareo any ianareo ampiaro aza vela handeha fotsiny rano famboary lavaka dia tonga eo izy dia midina any ambany tany dia lona ka ho azy mahafinaritra koa nge na dia mahita ny tanàna maintso satria io ravina maintso loko maintso fita io tonga dia manarina avy hatrany automatika ny zavatra mikirotana ao anatin'ny saina ao eo ny hoe izy mamoaka oxygène izy mitrokany eo ny misy ny gaz sisy fa na ny maso mijery io zavatra maintso io azy tonga dia milamina ho azy ao anatin'ny adodo ao ka
sady fanamboarana ny tontolo iainana no fisaboana ny olombelona tsy afaka misaraka reo de mahafinaritra de mahafinaritra satria atsika ato midoyeny avovoany avy amizay sady manao pique-nique andray a no amin'ny fanohanana efa masaka izy amizay famerenana zay a iainana ho maitsy ie de zao no ataotsika amity sakafo ty marina fa hoe tonga de eto samanina zay fa nazy samanina fa misy masera milahatra eria efatra ao afaran'ireo masera efatra reo tsika no mitanjo de zay fiezika ataony masera atao misy efa mbavy izy a eria fary ery de ndao ary sika miverina makeny a fa Vamos, vamos, vamos.